eny Andriamanitra famonjenao zany manafaka anay, zany mamindra anay avy eo amin'ny fahafatesanao fiainana, izany manala anay avy eo amin'ny gadra sy ny fatorana ho amin'ny fahafahana. Saotra aloha izany fitiavanao izany ho amin'ny fahafahana tokoa nanafahanao anay, kanefa indrisy mandraka hariva dia te hiverina any amin'ny aizina sy ny fatorana ny gadra rehetra izay mamatotra anay tao amin'izao fiainana izao izahay. Mangataka indrindra ry Jesosy mba irao ny fanahy masina, andresy lahatra ny fisainandratsynay rehetra ka hialanay amin'izany, ka andraisanay tokoa ny famonjenanay aminao ary aloranay tanteraka amin'ny fiainanay koa ampelantananao ihany. Ka ho afaka tokoa izay ary tsy ho faty fa ho velona, ka hitory ny asanao amin'ny anaranao Jesosy tompo nafatana izany. Amen. Voalohany indrindra fiavana dia miaraka antsika rehetra nahatratra izao isa-taona ny ataon'ny synodam-pahatan'ny fiangonana luterana malagasy aty Eropa izao. Zava-dehibe tokoa ny ioanantsika eto, mifakahitantsika tava amin'izay hitarihan'ny fanahy antsika ka hiasan'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fo, ka aniritsika tokoa ny fahafahana, aniritsika tokoa ny fiainana, fa tsy hitadiavantsika ny fahaverezana na ny fahafatesana. Raha jereo ny anaovan'ny mpanao ny programa dia izany fahafahana izany no karazana fil conducteur an'ity isa-taonantsika ity dia Galatiana na ity Petera ity na ny faneva dia tena miresaka izany fahafahana izany. Izany fahafahana izany arak'izay ilazany Petera azy ary no hojerentsika eto izao arak'ity perikopa izay nataon'ny mpandahatra ity. Raha lazaina amin'ny teny tsotra teny fohy ny epistily Petera indrindra ny Petera voalohany dia io lay antsointsika hoe lettre pastorale. Karazana lettre pastorale nalefan'ny apôstôly Petera ho an'ny fiangonana. Raha jerentsika ny toko voalohany amin'ny Petera voalohany, toko voalohany ny dimy voalohany dia manoratra ny apôstôly Petera apôstôly Jesosy Kristy mamangy ny mpivahiny monina ny felezana any Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia sy Bitinia dia ny olom-bofity araky ny fahalalana raha teo izay an'Andriamanitra ray amin'ny famasinany fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazan'ny rano Jesosy Kristy hampitomboina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana. Ho an'ireo tany ireo zany dia tany tao anatin'ny amperora ny ampira romanina reo, ka tamin'izay fotoan'izay raha miresaka ny amin'ny taratasy soratan'ny Petera isika dia miresaka indrindra ny zava-nisy tamin'izao fotoan'izay. Inona ny antony nanoratany ity taratasy ity dia zavatra anankiroa no tena antony ary isaka hitantsika ao amin'ity toko faharoa ity ireo. Dia ny zavatra voalohany dia ny any amin'izao tontolo izao ny pilo anoratana, ary any amin'izao tontolo izay dia mandrivotra azy ny zavatra maro, mandrivotra azy ny fiainan'izao tontolo izao sy ny fomban'izao tontolo izao, mandrivotra azy ka mitaona azy hiala amin'ny fahamasinana ny zava-misy rehetra. Ka ny voalohany zany
vatany apôstôly dia ny ho an'reto olona reto ho amin'ny tsirairay metefa amin'ny tsirairay metefa amin'ny tsirairay mba hitoetra amin'ny fahamasinan'izy ireo fa izany fitoerany amin'ny fahamasinany zany dia efa epistily velona raha ny apôstôly Paoly no milaza azy efa epistily velona vakilidolona ka dia miresaka ny amin'izany indrindra izy fa tsy mitombo ny karazana constat ataon'le apôstôly Petera dia tsy mitombo amin'ny finoana loatra ireto olona ireto noho ny zava-misy noho ny manodidina azy noho ny zavatra mandrivotra azy dia ao ny zavatra mandrivotra azy noho ny amin'izay fitiavana izao fiainana izao izay ary misy anankiray koa dia izay manahirana koa dia no izy ireo ke iseho hendry azay komiteny tsotra mahazatra ty ka voniny hikorotana satria ny fitondram-panjakana tamin'izay tsy nanome malalaka azy hivavaka ka dia hentin'ny hafanapo dia hivoniny hikorotana izy ireo dia io koa na ny anaran'ny apôstôly Paoly azy ajao fitondram-panjakana fa ny apôstôly Petera Paoly koa efa nilaza zay fa Romany ajao fitondram-panjakana fa aza manao ohatran'io anareo satria rehefa oentin'izay finoana tsy mitombona tsara zay manko dia sahasaha fahatany ka dia efa nivoniny izy ireo hiady tamin'ny fitondram-panjakana koa ka dia nanarany apôstôly Petera fa satria fantatsika fa ino fotoana naovan'ny apôstôly Petera ny asa misionany dia fotoana manodididina ary akaikin'ny nitondrany Néron iny fotoana iny ka tsy nisy famindram-po loatra ho an'ny kristianina tao no lasa rahan'ny ampira aza ny fanenjehana taloha dia foaie vitsivitsy no misy dia maty any tsy raharainareo fa avelany any satria tamin'izay fotoana izay dia neverina fa sekta avy amin'ny jiosy ny kristianina fa tsy zavatra hafa ka dia tsy dia nampaninandrareo loatra fa naningina ihany izy kantso tateorina dia niloka voakidika hatramin'ny fiandrianan'ny Néron ka io nahatonga azy raha fantatsika ny antony nanenjehana marina kristiana dia noho izy nidora ny tanànany Roma dia hatreo nilazany eo zareo reo nadoro azy satria tamin'ny fotoana koa Néron tianao Roma vaovao dia doromy fotsiny zao ny tranainy dia hatreo hoe kristiana nadoro an'io voaentika amin'izay kristiana indrindra ny jiosy no tena voaentika ary io nahatonga ny jiosy miala avy any Roma nakatia nakany amin'ny tany hafa ka hitantsika amin'izay fa na Paoly na Petera dia samy nananatra ny kristianina hananja ny fitondram-panjakana fantatsika fa misy fetrany koa ny zavatra sasany izay lazany zareo ka tsy hijanona elany amin'iny atsika fa zay no antony io no atao hoe zitsy mileviny ty epistily ho an'ny nisoratany Petera ho an'ny fiangonana tamin'izay fotoana izay raha jerenyky toko faharoa ty dia anankiray izay tao mamaliny hoe avy aiza ianao kristianina ary deo aiza avy aiza ianao ary deo aiza mamaly izany izy ary miresaka koa ny hoe andeo aiza dia milaza koa ny moyen ampiravanao any amin'izay kasainao sy alehanao ny avy aiza ianao dia lazay mazava tsara fa ianao ny kristianina dia avy eo amin'ny zay ny tson'Andriamanitra azy
avy eo raha lazaina tsotra mitenytsotra dia ny hoe avy eo amin'izay naneken'Andriamanitra sy nandraisana ianao ho zanany, avy eo ao no ny aginao, ary rehefa noraisiny ho zanany ianao dia handeha ho aiza. Io no fanontaniana mipetraka. Ny eo indrindra dia miresaka fahafahana. Raha ndraisin'Andriamanitra anao dia tsy niraisiny dia nataony hoe karazana gadano azy io ka tsy anatsafity. Tsia eo indrindra ny mahazanaka anao dia ny fanananao safidy. Eo indrindra ny mahazanaka anao tsy handeha ho ianao fa zanaka. Manana safidy ary tena ajain'Andriamanitra amin'izay ianao. Ka amin'izay fiafarany amin'izay alehany safidinao no valiny hoe dia ho aiza ianao. Ao amin'izay alehany safidinao no ho valiny hoe ho aiza ianao. Ny moyen hoentinao mandeha dia efa voalaza. Ary lazain'ny apôstôly Petera indrindra izany amin'izao epistily nosoratany izao. Raha zanaka ianao dia ny zavatra voalohany dia misy resaka, ary io amin'ny batisa dia hitantsika fa ny batisa liturgie batisa dia milaza io. Misy zavatra voalohany, raha zanaka ianao dia manan-tsafidy, ka ny safidinao voalohany dia ny handany ratsy. Ny handany ratsy, io ny safidy voalohany io. Raha jerentsika ny toko voalohany andininy 7:20 dia lazainyo tsara ny amin'ny fevinao sy ny fandavana tokony andavanao ny ratsy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa teraka indray ianareo, tsy tamin'ny voa mety ho lo, fa tamin'ny tsy mety ho lo, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Fa ny nofo rehetra dia tahaky ny ahitra, ary izay mety ho voniny dia tahaky ny vonin'ny ahitra. Malazo ny ahitra ka mihintsana ny voniny, fa ny tenin'ny Tompo maharitra manak'izay, ary izany ny teny filazantsara prina davanary. Eo zany dia avy aiza ianao dia ianao ilay vao nateraka indray. Ao no misy ny orizinanao izao. Tsy ianao ilay very fa efa vitiny efa maty tanterakely, fa ianao ilay velona ka natsangan'Andriamanitra ho zanany, dia ao no miainga ny maha ianao anao. Avy aiza ianao? Avy ao ianao no miainga. Ka ny fiainanao taloha dia tsy izy intsony, fa ianao ilay vaovao miainga dia izay efa nodiovina. Satria io lazaina amin'ny voalohany dia ny 20, satria efa nodiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-dranahy, tsy miangatra dia mifankatiavana fatratra amin'ny fo. Dia io ilay efa fanadiovana, efa nodiovina, ka dia tsy maintsy miala amin'ilay fiainana nanimba na afaty, miala amin'ny fahafatesana ifinao ny fiainana. Io zany no anjaranao. Io dia misafidy amin'izay ianao na hiverina ho an'ny fahafatesana na ho an'ny fiainana. Io ny fipetrahan'ny fanontaniana hoe raha ianao ary ho aiza ianao? Ho aiza ianao? Mba hatogavanao any amin'ny fiainana zany, satria ho any amin'ny fiainana no tanjona sy tadiavana. Hatogavanao any dia ny apôstôly Petera dia milaza eto ao amin'ny 2:2 ny anaran'i Jesosy: koa esoriny lolompo rehetra sy ny fitaka rehetra sy ny fiatsaran'elatsy sy ny fialonana
ary ny fanaratiana rehetra. Firentsika no hoany amin'ny fiainana ry olona mipidia ny tenanao ao mipidia pitika ny tenantsika tsirairay avy isiketo. Firy no hoany amin'ny fiainana, firy ny fananala io lazaina io, fa isika io fiainantsika io amin'izao fotoana izao. Na ilaza lainga anao anaratsianao ny namanao, na ilaza inona anao amin'ny tanao ny olona, ataonao somatsara zany, ataonao zany ka. Ho aiza ianao, ho aiza. Fa io no voalohany ny fahalalana esory hoy ny apôstôly Petera. Fa io sarotra foy sarotra foy io. Na inona fahalalako ny teny io, na inona fahalalako ny teny io, io dia tena sarotra foy. Dia tena sarotra foy tokoa io. Satria inona no tsy hafoizantsika azy? Satria everitsika amin'ny fanaratiana ny hafa, amin'ny loloposiny fitaka tao no ampisotrotra atsika. Kanjo zao no izy mitovy miakatra anao fa mbo miamidoboka any amin'ny farahidiny. Satria tsy ny lalana fananganan'Andriamanitra anao zany, tsy zany ny lalan'Andriamanitra. Lalanao zany zay mitondra anao any amin'ny fahafatesana, fa tsy ny lalan'Andriamanitra. Lalan'Andriamanitra eto dia miteny amiko sy miteny aminao esory zany rehetra zany. Inona ny dikan'ireo rehetra eo? Dikan'ireo rehetra eo dia fahakalana ny namanao. Ny dikan'ireo rehetra eo ane dia fitiavan-tenanao. Ny dikan'ireo rehetra eo zavatra ireo ane ny fomba maloto ny politika le misy olona anaovana dossier rehefa tiany roapidirina any amponjy. Anao dossier iny dia anao fa tsy misy Andriamanitra mijery an'izay rehetrarehetra zany. Dia very fa tsy misy Andriamanitra mijery an'izay rehetrarehetra zany. Io ny anankiray esory, satria inona le izy? Io ny lolo-po. Inona no ampidirinao anatin'ny fonao rehefa misy resaka hoe lolo-po? Mampiditra zavatra nianao. Inona ny fanahy hoe te hipetraka tianao hipetraka ao sa zay ampidirinao hoe? Io no manahirana ry olona. Ninona no tianao hipetraka ao? Fa raha zay ampidirinao dia io lazainao io. Raha jerentsika ny Korinthiana voalohany toko 5:20 dia miresaka tsara n'izany. Rehefa ampidirinao ka ampidirinao anatin'ny foana zavatra tsy manjary rehetra avy io, dia miasa koa ny deboly dia ampianarin'ny zava-dratsy ianao. Dia rehefa ampianarin'ny zava-dratsy ianao dia tsy mba mitondra fiainanao manodidina anao na ho fiainanao izy, fa ianao no tena mitondra poizina sy fahafatesana. Mihevitra ny tenanao masina ianao kanjokay poizina. Jereo no Korinthiana voalohany toko 5:20. Ry rahalahy, aza mba ho zaza ny fahalalana. Raha milolo-po dia aoka ho zaza-body aza, fa amin'ny fahalalana kosa dia aoka ho lehilahy tokoa. Olona zany apôstôly Paoly azy io. Anjaranao, anjarako no mieritreritra. Raha mitohizantsika ny amin'ny epistiliny Jakobo toko voalohany 1:20. Dia zao no lazain'i Jakobo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ario ny fahalitoana sy ny lolo-po rehetra, ary keo mifaly mipanahy ny tenin'ambolena zay mahavonjy ny fanahynareo.
inona nambolenao anatinao, ngotanao zay nambolenao anatinao, ny teny nambolena, fa niloloponao no ataonao betsaka dia betsaka dia betsaka. Izany ane mampikorotana e, izany ane no manimba ny fiainantsika e, izany ane no ahavitana manady hanapoizina ny hafa azy. Tsy izany hitandehavin'i Jesosy amintsika, fa amin'izay arakentsika zany dia mandeha ho aiza ianao, ho any amin'ny fiainana sa ho any amin'ny fahafatesana. Inona koa no lazainy eto, lazainy apôstôly Petera ao amin'ny toko faharoa io ihany. Inona koa no asainy ariana dia ny asainy ariana koa dia ny fitaka. Fitaka. Inona ny fitaka? Ny fitaka zao falafenana zay zava-kendrena dia mody maneho zavatra tsara hita. Ny fitaka dia izao tahaka natao Jodasy, mba mody maneho toroka kiray moa izy ty fitaka amin'ny mandriana an' Jesosy. Inona ny fitaka? Rairay isika hafinaritra zao mibakely mipôpôkely mitsilo ndefa na tsy ambadika nefa mandeha ihany. Tsy menotra ve isika anao zany? Za tsofika aminareo marina hoe tsy vitako manomboka ny olona anankiray rehefa tezitramina, tsy mety a, tsy manao an'izany. Ahoana nanaovako an'izany? Jereo tsara ny ankasitrahan'Andriamanitra dia ny tsy misy fitaka, arak'izay lazany Jesosy eo amin'ny Jaona toko voalohany 5:20 ny amin'ny Natanaely. Indro misy Israelita tsy misy fitaka, tsy misy fitaka, zany no ankasitraha. Ary hitany ny misy fitaka sy ny tsy misy fitaka, io no mahagaga, ngamba tsy mahataitra atsika zany kanefa mampitahotra. Hitany ny olona feno fitaka ao anatiny, satria rehefa feno lolopoana dia tsy maintsy mpamitaka anao zay, na tianao na tsy tianao, mpamitaka anao zay. Ny olona tsy misy fitaka dia ny olona mazava mahitsy. Hita io hitako ny hita. Inona ny anankiray koa zay tsy maintsy aritsika dia ny tia tsarambelatsy. Eo riavako spécialité ny ity fiatsarambelatsy ty dia loza mahitsy izy ty. Inona ny dikan'io? Io olona manosy manao masika tahaka le mpamakibanky reny. Ny olona manao masika natao mpiatsarambelatsy. Dia inona no lazany azy? Olo mahafinaritra izy raha eo amin'ny fisehoana sy ny fijoroto dia mifanalavitra amin'ilay mpamitaka ihany ny mpiatsarambelatsy. Fa izao ny mpiatsarambelatsy dia mahakasika ny sentiment, ny fitiavana io, mahakasika ny fitiavana izy io. Dia rehefa hitsaranao velatsy le olona dia mazanao ny raha ny filazanao fitiavanao azy ny anina dia ohatr'izao ao ambadika ny lefina mandeha ihany. Ny mpiatsarambelatsy dia ilay ataon'ny razantsika hoe tsy miady fa ny kopahian-kelika ihany. Ny ataontsika kristiana zany tahaka ny nananaran'ny apôstôly Petera kristiana tamin'izay no nananaran'izao teny izao ho antsika koa. Ary inona koa ny anankiray?
dia ireo lazain'ny apôstôly hoe ny faratsiana rehetra izay tadiavin'ny olona. Inona no lazainy amin'izany dia tsotra, izay manimba ny rahalahinao dia arina ny fotom-pianaran'ny Lotera dia izao tsy maintsy atahotra sotian'Andriamanitra isika gatsy hanendrikendrika amin'antsika. Fa inona no tokony ataontsika ozy? Ilaza soa azy. Ianao efa milaza son-drahalahinao, rika tsara velatsia, ary io zany dia midianao ho amin'ny fiainana. Ianao kosa izay efa nandray ka ny izao teny izao dia mbola misy ndray koa lalana tolony ianao, lalana ataonao manaraka dia izao ny tenin'Andriamanitra ny tena sakafonao. Io no ivelomo isanandro, io natao velonao po, io natao mitoetra amin'ny fiainanao manontolo. Io no lalana mitarika anao ho any amin'ny fiainana. Eo hoy apôstôly Petera, fa tahaka ny zaza vao teraka dia manirindronao ny mpanahy tsy misy fitaka mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Hitombonareo dinony zany tsisy hafa fa inona moa ny tenin'Andriamanitra ny lazan'i Jesosy azy? Ny tenin'Andriamanitra dia sakafo mahavelo, tsy miviany ny veloman'ny olona fa teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Izay zanak'Andriamanitra ka nandray tokoa dia ao ny tenin'Andriamanitra ho sakafo iainana, satria zanak'Andriamanitra izy, manana fiainana amin'Andriamanitra izy sady manana be dia be araka ny lazain'i Jesosy eo amin'ny Jaona 10:10. Tena fiainana mamelona, manome aina, mampitombo ronono mpanahy hoy ny apôstôly Petera ito. Io no manome ainanao, io no mampitombo anao, io no miaro anao. Io lay feo bitsika mora malemy bitsiny kanefa mora re, mibitsika moramora omponao, mitaonanao ho any amin'ny marina, mitaonantsika ho any amin'ny fiainana, ny andraisantsika ilay fiainana izay efa nomaniny dia fiainana be dia be ho an'izay mety mandray azy. Zava-dehibe lazain'ny ohatra lazain'ny apôstôly eto amin'izao metaforin'ny ronono izao dia ao indrindra misy ny fanetretena, satria izay velomina amin'ny ronono dia manaiky ny tenany ho zaza, ho ambany, ho miankina tanteraka. Ajery tsara misy kilopely hafa nombidy mikisokely na niana voateraka izy dia mitsanga izy dia mitady nonireny ny derita. Misy kilopely tsy mahay an'izao. Isika miankina tena eo am-pelantanana, tena eo am-pelantanana. Dia tahaka zazakely eo am-pelantanany reniny dia reniny manome azy izay hoaniny. Tahak'izay isika. Io dia tena tian'Andriamanitra ny andrainao amin'ny tanany, hitahiry anao amin'ny tanany, hanolotra sy hanome anao izay hoaninao, ka tsy horembony ninona ianao satria Jesosy tena no milaza hoe fa tsy misy maharombaka izay eo am-pelantanako. Maniry ny ronono ny mpanahy, maniry ho zaza eo amin'ny Jesosy, ka izy no miasy miantoka ny fiainana manontolo. Fa zay ianao no mihevitro mahavita, fa amin'izay heverantsika ho mahavita dia any indrindra no tena fahaverezana.
Ary rehefa eo ianao ka nanandrana fa tsara Kristy dia tamana tahaka ny zaza tamana ao an-trano ray ianao, ka tsy misy na inona ny ivelamvelany any mahasitona anao, fa tamana ao an-trano ray ianao. Dia ilay olona novidin-drahany Kristy ka mipetraka eo aminy. Olona zay koa ao amin'ny toko voalohany 1:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny rason'ny Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipety. Izany no fidianany antsika, ny rason'ny Kristy. Io koa ny lazain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesianina 2:7-10. Tenentsika ny Efesianina 2:7-10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanekenkely ny rano Kristy. Io isika avy aiza isika ary dia hoaiza avy any lavitra fahiny dia nataony zanany nampanekenkely tamin'ny rano Kristy ao amin'ny Kristy. Ny apôstôly Paoly milaza azy dia miteny hoe Kristo na hoe ao amin'ny Kristy dia tena teolojia mazava tsara ilazany ny amin'ny atao hoe fiainana maha-kristianina. Amin'izany zanaka ianao nomeny ray ny sakafo atonona ka nataony hitombo amin'ny izany dia nataony koa ho olona manaraka arak'izay hitondrany, dia olona manolotra tanteraka ny tenany ho an'Andriamanitra. Io lazainy eo amin'ny 4-7. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrampo no ny habeny fitiavany izay mitiavany antsika, na dia folo mbola maty ny fahadisoana azy isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy fahasoavana namin'izay azafady. Ny Petera voalohany 2:2-7 ny anaran'i Jesosy. Izay foton'olonareo toy ny vato velona no lavin'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa, ka dia atsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisorohana masina, hanatitra fanatim-panahy sitraka Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa misy teny ao amin'ny soratra masina manao hoe ino ametraka fehizoro ao ziona dia vato voafity sady tsara, izay mino azy tsy homenatra. Koa fahatsarana, ny fahatsarana dia ho anareo izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa ny vato izay nilavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro ary vato matavitohina sy vato lampy-maso lavina. Ary satria tsy nanaiky ireo dia tafitohina tamin'ny teny izy, sady izany koa no nanendrena azy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafity, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ao amin'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay miantso anareo hiala amin'ny tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena koa fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra izay tsy namitrana fo, fa ankehitriny efa namitrana fo. Dia hitantsika arak'izany fa ianao izay nanaiky niala tamin'izay nasainy ialanao, ka nanaiky ho karakaray no velominy no fenony no beaziny, dia napetrany kosa ianao hanana anjara ao aminy, napetrany hanana anjara ao aminy, ka dia nataony hoe ianareo kosa taranaka voafity, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ao amin'ny tenany. Mba fantatrao hoe Jesosy sarobidy izao teny fikasàn'Andriamanitra ho anao
izay manaraka azy zany ho aiza ianao ho any amin'ny fiainana ka amin'izany mafy ho any amin'ny fiainananao zany dia nofidiny ianao mpiara-miasa aminy. Inona no ilany ianao hiara-miasa aminy? Hilazanareo koa ny hatsaran'ilay miantso anareo. Hilazanareo koa ny hatsaran'ilay miantso anareo. Tamin'ny ataony teo dia nidesaka ny amindreo action matelo n'ilay école américaine atao hoe Palo Alto dia anankiray tamindreo ny amin'ny atao hoe tsy misy communication zany amin'ny fiainan'ireo. Misy foana communication na miteny ianao na tsy miteny ianao. Indraindray mimika antsika dia efa afantarana. Ianao zao nandeha misava kely ianao na misy geste kely dia efa fantatra. Tsy dia zany. Zay dia efa misy communication zany. Misy action mba efatra anareo jereo amin'ny atao hoe école Palo Alto tany États-Unis tamin'ny année 60 any zany. Dia anankiray amindreo zay le hoe tsy misy zany hoe tsy misy communication zany. Na tsy miteny azy anao na non verbal azy dia misy foana communication. Dia nahitanao rehefa zao mijery azy hoe dia fantapantatra hoe efa misy tsy te hiaina intsony any zany. Efa misy an'izao any zany. Dia efa fantatrao zany. Hitanao tsy maintsy misy communication. Izay no nataon'Andriamanitra koa anao izay zanany dia zava-dehibe ny communiquenao amin'io ny lazanao ny aso sy atsara ny famonjena zay efa hiainanao no raisinao anao zay lazainao ampitiavana sy amin'ny fahalemevana. Resaka kely ny amin'ny hoe autorité sy responsabilité tamin'ny maraina teo dia eo indrindra ny problème be loatra adiny tianao ny hoe responsable de être responsable de fa tsy tiantsika ny hoe être responsable devant. Tsy te hirendre compte isika satria mila pouvoir l'autorité tsika hipetraka rery. Hanika lasa tantely tanam-boka ny autorité ataontsika indraindray. Tsisy te hiaino antsika. Inona tsy tian'ny olona hiaino amintsika satria ny olona eo akaikinao, ny olona hitenenanao dia olona nomen'Andriamanitra hijanona misafidiny izy. Tsy amberinao na olon'ino izy ka anaovanao dictature. Non, tsy anao ny olona fa Jesosy. Tsy any olona fa Jesosy. Ka indraindray rehefa mivoaka taraina le olona firofirony tonga te amiko aty tany président mba vavy ny tena tsy te hiaminao intsony eny anay e. Ny anay eny ambony-pilipitra ny fanaovana règlement de compte. Ny anay eny ambony-pilipitra nanaovan'ny olona nesana lany baraka anay e. Dia hoe mba manana famindrampo e. Raha ratsy ny ataona nary maningy misy fahazanaina baraka atsika zany. Fahazavela ny olona hivoakatra ao am-piangonana ka hatsiaro fa tsy misy nenenina azo fa mahantra izy. Ianao koa tsara responsable devant Dieu amin'ny ampiasanao ny autorité ny menanao. Zay azadino zay. Zay isika menakavy.
autorité tsy atsika fa nomena ho ataotsika ka responsable mirendre compte ny nampiasantsika azy eo anatrehan'Andriamanitra isika anatytsika anatytsika. Zay ny olon'Andriamanitra. Avy eo dia rehefa nanaiky izany ianao dia vato velona. Vato velona. Vato velona avy eo amin'ilay tena vato velona dia Jesosy Kristy. Miomana sy miray tanteraka ao aminy ianao. Eto indrindra dia Petera ny mahalala tsara izany raha miresaka an'izany izy. Ny anarany raha teo vato. Fa Petera io no manahirana sasany indray rehefa miresaka amin'ny Petera dia ny fiangonana raha vavy koatra zao zareo fa manomboka mahalala fa tsy tena zay intsony le izy. Dia ny hoe Petera no lazain'i Jesosy amin'io ianao no Peteraka dia io ny vato. No, i Petera tsy lay vato iorena fa vato anankiray miorina eo amboniny. Fa ny tena vato iorenana dia Jesosy zany. Ka ianao Jesosy lay vato velona dia miantso anao iorina eo aminy izay vato velona koa. Zay araka lazainy amin'ny faharoa ihany hoe ity ny vato zay laviny mpanao trano rehefa tonga fehisoa. Kanefa io vato io dia vato lampy maso lavaka. Ho an'izay tsy miorina dia hipidika eo izy ka hotoritory sy mongomongo. Fa ho an'izay miorina kosa dia anam-piorenana izy ka hipetraka tsara. Ary amin'izany dia olona tokoa izay olon'Andriamanitra natsony ho amin'ny tenany. Arak'izany ary dia lazay kosa nefa fa ity Jesosy ity dia anakiroa no aminy amin'ny mahavato azy dia vato maso lavaka kanefa koa vato fehizoro. Io Jesosy fehizoro izy kanefa koa vato lampy maso lavaka. Ary zay izy na tian'ny olona na tsy tian'ny olona dia izao izy ny fehizoro ka mandrafitra ny rehetra ho aminy tsy hirodana tahaka ilay trano voahorina teo ambony vato lampy. Ka na inona rivodoza na inona zava-mitranga dia tsy hirodana izy. Fa ho an'izay tsy miorina eo aminy kosa dia tsy maintsy hiala teo ka hikididy ary mitorotoro sy mongomongo. Vato mataritoina vato lampy maso lavaka. Izy ireo sy lavaka ireo dia ireo izay tsy nanaiky ireo tafitohina tamin'ny teny sady izany keo nanendrena azy hoy Petera eto. Ireo tsy nanaiky sady tafitohina tamin'ny teny. Mila zay nilazako teo tafitohintsika olona dia matondra fakapanaho azy isika. Fa isika koa tsy maintsy mamaly eo anatrehan'Andriamanitra na ny nataontsika io. Isika tsy maintsy hanazava eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'ny nataontsika io. Ho faty amin'ny heliny ihany raha tsy fanahy kanefa adika eo aminao ny raha ataonao tsy maminao hoe Andriamanitra ny fiandrasana azy. Arak'izany ary dia mitodika avy hatrany amin'izay anjarantsika le ny texte faran'ito isika dia ny fahafahana. Ny fahafahana zany dia tsotra raha lazaina amin'izay ilazany eto. Ny fahafahana dia ny fahafahana amin'ny ireo zavatra ratsy manimba haribanao tenanao sy namanao ireo. Fa ny fahafahanao kosa dia fahafahana iampina tanteraka ao amin'i Jesosy.
ka amin'izany fahafahanao hiakina tanteraka amin'izany no hikarakarany ianao tanteraka tokoa. Ity ny lazako matetika isika dia zay mpanompon'Andriamanitra, zay mpanompon'Andriamanitra. Atao voalohan-keo hanomponao Andriamanitra, zay anao no tonga mpanompo. Ekeo hanomponao aloha izy, tahaky ny zazakely zay fahalandronono mety hanina tantanany amin'ny tanany, tazominy amin'ny tanany, mba tsy ho very tsy ho revany zao tontolo izao. Ekeo hanomponao izy aloha, zay ianao vao tonga zanaka miorina ambony vakilampy, velomin'ny teniny, dia afaka miasa koa, afaka manao arak'izay iantsony ianao, dia ahatonga anao fanjakam-pisorona firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilaza ny atsaran'ilay niantso anao hiala tamin'ny maizina ko amin'ny fahazavany mahakaka. Io no fahafahana zay tian'Andriamanitra ho anao, araky ny lazany eto hoe ianareo zay tsy firenena akory vahiny efa nataon'Andriamanitra, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo. Ianareo dia faranany amin'izao texte fahadio, misy fahadiana mbola miverina ny apôstôly Petera, fahadio ny filany nofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Fahadio ny filany nofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Fa olona afaka ianareo nefa azo mitondra amin'ny fahafahanareo ho fanaronana ny ratsy fa ho toy ny mpanompon'Andriamanitra. Ho aiza ianao ny fahafahanao atao amin'ny maha-mpanompon'Andriamanitra ianao. Aoka hiariary amin'izany maha-mpanompon'Andriamanitra anao zany ny fahafahanao, fahazanaronanao ny lolo-posy ny aratsianao rehetra, ny fahafahanao. Fa amin'izay anaovanao izany dia mbola hamaly zany rehetra zany eo anatrehan'Andriamanitra ianao ndray andro. Ho aiza hiafara izy ho fiainana tsara ho amin'ny fatanazy. Voninahitra leho man'Andriamanitra raisy zanaka amin'ny fanahy maso, zay hatramin'ny tanondridaka azy ary tamanak'izay. Amen.